fandrindrana ny isan'ny zazateraka miatraika amin'ny toe-bolan'ny isa tokantrano. Singa iray mampiavaka ny firenena mandroso ara-toe-karena sy ireo voasokajy mahantra ny firafitry ny mponina ao aminy. Voamarika ihany koa io lafin'io eo amin'ny isa tokantrano. Tokony ifandanja ny isan'ny mpamelona sy ireo velomina ao anaty ankonana iray. Ho an'ny Madagasikara, mbola mafy ny adidin'ny ray aman-dreny. Tsy mifandanja ny isan'ny olona afaka mitady vola sy ireo tsy maintsy karakaraina, iantohana ny fianarany, tsaboina raha marary ary tafiana sy omena sakafo. Manampitrotraka io olana io ny fitondran'ny zatovovavy voaka loatra, misesy ny fahatongavan'ny zazakely, ny saina nefa tsy niomana ho amin'izany. Nefa tsy mahay mitaiza, tsisy conseil zegny azondreo hoe mba zao zegny fomba rabena dia lasa magnano tany fahatany. Dia farany zegny miteraka karaha escalier igny nefa izy zay hoe tsy mahavelon-tegna zegny. Ary maro amin'ny lehilahy koa zegny miala andraikitra amin'le zaza amin'ny miterateraka igny zegny. Ankehitriny mahatratra 320 isan-jato ny tahan'ny fampiasana ny fandrindram-piterahana moderna raha toa ka 80 isan-jato ny tanjona hotratrariny fitondram-panjakana amin'ny taona 2024. Fandarana anehoana ny zava-misy mikasika ny fandrindram-piterahana any amin'ny faritra Sava no nomanina ho anao anio, amantarana ny olana sy ireo dingana ataon'ny mpisehatra momba ny fahasalamana ara-pananahana. Manana ny mampiavaka azy ny faritra Sava, manimanitra ny tanàna, manentoento ny fofona lavanilina manerana ny lalambe mamakivaky ny Antala, toerana nanaovanay ny fanadihadiana. Ahitana ireo karazana olana ara-tsosialy maro ihany koa nefa any Antala ka lasibatra amin'ireny ny tanora. Ny eto Antala zany maro amin'ny tanora zany mivarilavo amin'ny fiainana. Tsy haiko zegny hoe na fahasahirana andray aman-dreny zegny le raha na karakory fa ohatran'izao ny zazalahy na ny zazavavy zegny maro efa mifoka rongony nefa zaza tsy ampitaogno zegny nefa tokony mbola andeha l'école. Dia ny ray aman-dreny zegny maro tsy mandeha andraikitra amin'le zaza nefa zanaka nateraka anao zegny. Dia maro amin'ny ray aman-dreny koa ndraikindraiky zegny noho ny fahasahiranana asa hoe le zanany zegny tireny zegny mandeha magnano makorely zegny nefa tokony mbola tsy andeha an'izay fa andeha hianatra. Dia mampalahelo be zegny le raha e. Raha tokony ho izy zegny hoe tokony mba manoro hevitra zegny hoe anareo zanako andeha hianatra satria droan'le zaza zegny mianatra nefa zegny efa mivavilava amin'ny adalàna zegny. Dia lasa nefa tsy mahay mitaiza, tsisy conseil zegny azondreo hoe mba zao zegny fomba rabena dia lasa magnano tany fahatany. Dia farany zegny miteraka karaha escalier igny nefa izy zay hoe tsy mahavelon-tegna zegny. Ary maro amin'ny lehilahy koa zegny miala andraikitra amin'le zaza amin'ny miterateraka igny zegny. Hitanao le fiainana sarotro dia le zaza madinika zegny lasa resin'ny vola, adigna le maha olombelon'olombelogno dia lasa mirongatra amin'ny vola dia marobe zegny le zaza viavy be voka tsy ampitaogna aminay Antala aty. Raha zegny na ny ambanivolo na ny an-tanambe aty dia maro ny tratran'izay be voka tsy ampitaogna zegny. Nanadiady ny mpianatry ny lycée Horace François tao Antala izahay. Ny aiky ny mpianatra fa maro ny tanora miditra amin'ny firaisan'ny aranofo alohan'ny fanambadiana. Tsy samy miresaka amin'ny ray aman-dreny ankizy. Ny mpinamanamana no mifanoro hevitra ka mahatonga ny aretina sy ny voakalo loatra sy tsy nirina. Mbola tsy aty ampianarana ie fianamana. Ie. Manino ianao tsy samy miresaka amin'izy ny atrano? Masiaka be papa ndraiky maman ataorako an'izay. Mahatonga ny mpianatra anao tao foana ny tsy fahampian'ny fahalalana azony. Io koa ny fisian'ny tsao. Tsy mitanjin-tegna. Misy zagny mpianatra mbola tsy antsika nandeha classe de 4e izy mbola tsy mahay miconte cycle igny lasa manao fa tsy haina aby fotoana manakory le mabivotsika. Ave zagny misy ka mahatonga olo misy olo mivorogno fa fisay zagny mamparary zare. Kela matatsuzy amin'izay misy tsy masaky magnano raha ivy mantoka bivotsika amin'izay.
ny ankizy tsy samy resaka momba ny olana mahazo azy. Ny ray aman-dreny koa vady azy ireo ny resaka sy hanoro-hevitra ny zanany mba hitandrana sy aro-tena. Ny fanadihadiana tao amin'ny CEG Mahery Fody tao Antalahy no nahafantarana io olana io. Fa raha anao ry aman-dreny aho tena henatra tena voafetra teny sisintany iny zavatra resany amin'ny zanak'Alahatera. Izy azoky afaka toe manana didy resaka hafa zay. Raha zany manana zazabe be aminy isa ihany tena mbola kelikely. Raha mahakasika resaka magnan'izay nefa teneniko reny vehivavy teneniko reny fa didinao sy rety mbola rety afamiteny zany. Za miresaka aminazy magnamia torohevitra mahaviavy za satria nandalo favy nandalo sintry fiainana adolescent ke mbariko azy anao ke io amin'ny isika fa ny fotoana zao ho avy règle zegny misy règle ho avy lio ke zao ny tokony atao hoe mikafika lerany faviana lio arahiny mama ameza zegny zandre mila vanganao raha fa misy hafahafa ty eo izy ataony tsara igny avake le toromarika jiaby anao ke andeha l'école tsy maintsy misy magnano tsitsitsy karaha zay izy misy karaha zegny izy maloha mbola satria izy mbola tsy endriky manana eritreritra amin'zy magneky tsara izy fa izy amin'ny fotoana izy ka fa tegna magnano izy lasa afenina amin'izay izy. Miasa any amin'ny toerana iny ny Maristops Madagasikara. Rasazy Rasomalala Christelle no misahana eo amin'ny distriktan'ny Antalahy. Tongatra any amin'ny tanàna ambanivohitra lavitra izy, manao ny asa fanentanana sy fandraisana antanana ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Tsy vitsy ny tanora tonga manantona azy. Efa tratry ny voaka tsy nirina nefa ny akabiazany amin'izy ireny. Misy ireo tratry ny aretina azo avy amin'ny firaisana aranofo na dia maniry ampiatra fandritra-piterahana moderna azy toy ny DU dia tsy afaka intsony, efa simba ny taova ao anatiny. Ny antsasaky ny vehivavy tonga ao amin'ity rasazy ity no tsy maintsy tsaboina aloha. Fa ny olana ka zegny am'izao amin'ny DI le infection efa tegna efa trophique efa misy kola efa tsy afaka le anaovana DI mihitsy zareo misy mazoto fa tsy elisika de lasa jana presque 50% ny olo tagnany DI traité na aloha zay vao afaka amin'ny vehivavy rehetra. Fa ny mpianatra kosa efa komansy miditra amin'ny infection efa tena manahirana. Même zaza 16 ans koa efa tena hafahafa na raiky tselatsela zay efa misy tara izy zegny ino izy ty efa misy fety mihitsy amin'ny ranazy jiaby de natao traitement ny ST fo izy de sitrana tsy manambady mpianatra asdetera na tselatsela zay fa izy mbola tsy manambady mipetraka amin'ny raikantriny. Manoloana izany miezaka ny samparara-panjakana ny fotony misahana ny mponina sy ny firaisavam-pirenena manao ny fanentanana sy ny fanampiazana ny tanora sy ny vahoaka Antalahy ho an'ny fikamainana FIDA tongatrany amin'ny fanampiazana ny tanora tsy handray zava-mahadomelona ny hetsika. Ny safidin'ny mère adolescente zay satria reny moa zay vehivavy zay agnatin'ny association FIDA koa reny zay dia hitanay fa sady tsy vitan'ireny fa sady mpampianatra ny mpanabe. Ny atrehanay raha zany zao nisy descente nataonay nandeha tamin'ny commune rurale zay zany tsy lasa tamin'ny commune rurale lavitra fa commune rurale le akaikikaiky teto dia nisy koa émission radio nataonay une fois par semaine niaraka tamin'ny RNA
zay entinay agnanaovagna fanabeazan'ny vehivavy fanabeazagna ny zaza viavy na ny zaza lalahy ny zaza lalahy moa tegna ataonay ny fanabeazana mikasika ny rongony sy ny fomba fanaondry zareo na ny lehilahy tafiditra agnatin'ny fanabeazana ataonay amin'izay émission radio zay manao fanentanana eny anivon'ny sekoly koa izy ireo akoatry ny any amin'ny hainao manjery sy ny fitetezana tanàna any ambanivolo karaha amin'ny terminal zao prof de français za tamin'ny lycée tao dia agnisan'ny programme amin'ny terminal misy la condition féminine dia misy ny la violence dia fakefa mitraité sujet aby thème aby izy amin'ny terminal zany tonga dia efa tafitry ny violence tafitry ny condition de la femme dia misy koa zany ny conflit de génération zay zao agnitan'ny programme amin'ny terminal dia amin'ny français zany misy raha dia letra akagny zany le zaza efa misy nataonay à l'école zany efa misy dia amin'ny émission radio amin'ny descente ataonay mandeha banivolo zany magnano raha jiaby zany zay mikasiky ny planning familial io koa moa hita fo amin'ny zare magnano SVT zany efa misy koa ny mikasiky ny santé de la reproduction ataonjare amin'ny SVT tokony ifampiresaka andray amareny sy ny zanaka hoy ny mpitarika ny fikambanana vida raha nanao fanentanana tao amin'ny lycée Horace François Antala izy ireo matetika zegny lehilahy tokony misy affection be amireny zegny fa matetika anareo zegny miataka reny dia le ray aman-dreny koa ndraikindraiky zegny misy défaut satria le tokony ho izy zegny tokony misy conversation foana zegny asa ataontsika hoe indraiky isambolagna zegny fanakalo hevitry miaraka amin'ny zanaka fa zay zegny manitra amintsika zanaka sy ray aman-dreny zay le raha dia le zanaka amin'izay nagnantony ray aman-dreny zegny lasa matahotra nefa le raha zegny tokony mba ilaminy tsara zegny amin'ny tena marina zay sa tsy marina